Sehatry ny finoana ny alado avy zao no anamarika ny fetin'ny taranaka ry zareo nivony hevitrika mandakana Ambohimangarova hiditra amin'ny 7 ora maraina ny fotoana ary anana ny ampiavaka azy io andro ny alady io. Voalohany dia miaraba manokana ny mpijery ny matv rehetra amin'ity fotoanany vaovao ity ary mamelahana reo iaraba manokana ny taranaka sy ny zanaky ny hevitrika mandakana Ambohimangarova rehetra araka ny fanao isa-taona dia manatanteraka ny fankalazana ny fetin'ny taranaka na ny aladin'ny taranaka ny fiangonana FJKM ary tsy diso anjara amin'izany ny fiangonana FJKM mandakana Ambohimangarova izay anatanteraka izany fetin'ny taranaka izany amin'ny alady fahaeniny volana april taona 2022 avy zao. Ny ampiavaka ny fotoana amin'ny alady io tahaka ny mazatra moa isa-taona miditra amin'ny 7 sasany maraina eo ny fanombavahana izay farana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo fa misy maro-pahatserovana momba ny fetin'ny taranaka 2014 ity zany karakarain'ny fiangonana sy ny sampany ka azon'ny taranaka rehetra hovidiny zany maro-pahatserovana samihafa zany mba ho ataony fahatserovana zany amin'izao fetin'ny taranaka 2022 zao. Fifaliana ho an'ny mpitandrina mivady ny birao fiangonana ny kristianina rehetra ny fiangonana FJKM mandakana Ambohimangarova ny manasa sy miantso antsika taranaka zanaky ny FJKM mandakana Ambohimangarova rehetra sy zay rehetra manana rohim-piaviana avy any Ambomanga dia atsona mba ho tonga eny andakana Ambomanga amin'ny alahady ho avy zao mba anatanteraka ny fetin'ny taranaka amin'ity taona ity. Ny fetin'ny taranaka izay farafakely ny zavatra anankiroa no tanterana ao anatin'izany voalohany dia fijoroana ho vavolombelona fa zany fiangonana zany dia mbola misy taranaka samy joro amin'ny finoana an'Andriamanitra amin'izao vaninandro iainantsika izao. Faharoa koa izany fotoana fetin'ny taranaka izany dia fotoana anankiray hitondrana ambavaka ny taranaka ny fiangonana rehetra ary dia isy fotoana manokana izay hitondrana ambavaka ny taranaka sy ny zanaky ny fiangonana rehetra amin'ny fotoana io ka dia manasa antsika rehetra hoento ny ankizy ny tanora ny lehibe fa eny Ambomanga zany tsika no mifanao fotoana amin'io fetin'ny taranaka amin'ny alahady ho avy io.